mampiavaka an'ity braderie ty zay karakarainy Madame Vision dia ty vilany ty ny zava-baovao hitasika ato anatin'ity braderie ty. Zay vilany 16 fonctionne prix défini satria efa doly fikarakarana sakafo efa misy frité zay ato misy rice cooker zay ato misy cocotte minute efa préparé ty zavatra anankiray ty ihany koa le izy zay rehetrarehetra ilaysika efa misy yaourtière doly ny ato anatin'ity zavatra ray ty. Vilany rehetrarehetra izy vilany multifonctionne izy mavita zavatra 16 accessoires 16 multifonctionne 16 eo zany zava-bitany prédéfini reto dia marena ohatran'izay fotsiny izy efa ato anatin'ity ny cocotte minute ny rice cooker ny lafaoro ny fanaovana yaourtière ny frité za efa mipetaka ato anatin'ity dôly ohatran'izao fotsiny fomba fanaovana anazy raha ohatra ka anao pizza ianao dia réglenao fotsiny ty zavatra ty ohatran'ny tactile reny izy dia vita ohatran'izay dia mahasika lay pizza efa atao ato anatin'ity ny patina pizza sy ny pisiny rehetrarehetra dia saromanao fotsiny ty zavatra ty. Miala iny misy réglage le izy afaka ataonao amin'ny lera zay tiavanao anazy afaka adinray ohatran'le pizza vao vita dia réglenao ohatran'izay fotsiny le izy mandeha izy misy température farafahakeliny 40 degré Celsius et plus 160 degré Celsius dia afaka ihany koa izy anaovanao anankiray ohatra matory ianao ka karakara sakafo anao ohatrany amin'ny enina maraina dia ataonao ny sakafonao dia midémarre automatique izy zany ato mazaka vary efatra kapoka ray kapoka ny farafahakeliny efatra kapoka ny farany fangezany fabrication russiane izy ty dia misy garantie ao anatin'ny 24 mois satria mandritra ny 2 taona zany ty fitaovana anankiray ty dia etoanay foana le izy licencié japonaise fabrication russiane efa misy boky miaraka aminy amin'le teny foyer taloha lany tanteraka le izy mametraka anarana sy mametraka avance ianao sy mametraka avance vao manoratra anarana ohatran'izao dia efa 10 izay nanoratra anarana dia izay 10 zay no tonga amin'ny décembre dia sy mamaritra tsony koa izay amin'izay fotoana zay fa ho an'le olona nanoratra anarana dia livrenay gratuit avy hatrany le izy ohatrohatran'ity le sivatry manoratra ohatany tafiditra ka manoratra anarana zao afaka 3 mois amin'izay ndray sika mahita le mode de paiement 10 limite no anjay olona manoratra anarana sandraisanay avance raha tapitra zay dia voafeny zay rehetrarehetra 10 zay sy mainsy omenay anazy avokoa le izy ary izahay sy mainsy miaso ny alalan'ny finday zay antony nanoratany anarany sy ilay numéro téléphone ao lany tanteraka koa iny zay nga le teneniko anareo hoe fitaovana matianina io tsy mandray afaka manao démonstration kely nge hoe tsy manina sa tonga dia atao rehefa lesika amizao tonga dia préparé vite ity fitaovana ty dia fitaovana cuisine na maneran-tany izy ty nahazo larana voalohany taty amin'ny faritsin'ny Europe anisan'izany misy an'le famoasana ohatrohatran'izao faharoa manarakaraka an'izany afaka anaovanareo an'ilay asary faran'izay manifinify kely ohatrohatran'ity fabrication allemande fitaovana io miala iny misy bocal anankiray ohatrohatran'izao dia mananao table de travail anankiray ohatrohatran'izao manampy asika reny mpianakaviana ray mpianakaviana izy ty alefa ho fotsiny dia presena ohatran'izay raisina presena ohatran'izay vitany pomfritsika ohatrohatran'izao miala iny avaditsika ty tindray ohatra raisina fotsiny ty alefa sika eto presena ohatran'izay zay sady dia vitany rogaisika ala seconde fahasalamity lany le izy 650 na manatina kely ery ianao miala iny afaka anaovasika zavatra anankiray ohatrohatran'ity izy nataoranao tapaka ny tanana dia mampiasa an'le posoara de sécurité sika maso am'izay film tanana miasa ihany mahazo ohatran'izao sisy risque ho asika sisy accident mety azo asika ohatrohatran'izay le izy miala iny afaka ianareo manao asary faran'izay manify kely ohatrohatran'izao masika le asary manify kely
rehetra izy rehetra. Araka ny zavatra ato amin'ny glisy dia misy fitaovana anankiray izy ty. Izay efa fanta-danja maneran-tany ty fitaovana ty izay nantsoina hoe Neser Dessert Plus. Fitaovana anankiray mifitina fikarakarana sakafo ao an-dakozia izy ty. Voalohany indrindra dia fitaovana nahazo laharana voalohany taty amin'ny faritsy Europe ohatra zany Neser Dessert Plus zany. Araka hitasika tao le démonstration fa mahavita zavatra be dia be tokoa le izy. Dia izy ty dia fitaovana anankiray miaraka amin'ny CD démonstration anankiray dia miaraka amin'ny facture anankiray ohatrohatran'izao izy ty, miaraka amin'ny bon de garantie zay lany facilité de paiement satria entana anankiray saiko amidinay tana La Réunion izy ty. La Réunion zany efa nisy nifanao contratany aminay dia saiko tany zahay fa noho ny fangatany be sy ny maro dia voatery namidy teto Madagasikara izy tamin'ny vidiny mora dia mora 650 000 francs vidiny eto Madagasikara. Nefa izahay raha varotrana azy tany La Réunion manodidina ny 79 euro à peu près. Niditra zay tamin'le facilité de paiement satria izao fidiran'ny mpianatra nomena fahafahaposika eto Madagasikara aloha voalohany indrindra nazava tazy. Nanao facilité de paiement zay satria indraindray ny renim-pianakaviana ny ray-pianakaviana lany vola tany anatin'ny fourniture-ny mpianatra. Dia nefa le entana miintéressé anazy dia voatery zay niditra tao anatin'ilay facilité de paiement ihany koa. Mandritra ny telo volany ihany ny facilité de paiement nay. Raha sioany amin'ny 2020 ndray safety zavatra ty zany efa plus de 2000 namidinay teto Madagasikara fa presque lany dolo izy. Dia ielana amin'ny resaka pirate satria misy CD le izy CD manodidididina 2000 zany miparitaka eto Madagasikara. Dia ielana amin'ny resaka pirate dia alenay tonga dia mitsanina avy hatrany. Dia izay antony ampanaranay le facture ho an'izay mividy anazy. Efa misy signaturen'ilay gérant-nay le izy miaraka amin'ny email anay miaraka amin'ny rehetrarehetra zay ilainareo safeny coordonnées-nay efa miaraka ao tokoa le izy. Lona hatrany le izy. Ny antony mahatonga an'ity lona hatrany ty mba sampihafahafa anareo amin'ny garantie. Tafe zany raha ohatra ka mahita maso anareo hoe ty trano le olona nivarotra an'le izy sisy fisalasalana intsony nareo. Zay mbola tsy manana point de vente any ville satria ny antony indraindray miovaova le point de vente dia sanagnan'olona confiance zay amin'izay zavatra zay. Raha ohatra ka meka exemple anareo raha mivarotra eo amin'ny santerre avant santerre zay ohatra ka sy hitan'olona tapaka ao zay dia fa tonga le confiance hoe lasa nitsoka le olona. Ka noho zay dia alinay manome lona trano eo Amboanjo be akekaiky ny espace Ravinala no misy anay.